mbola ijanona eo amin'izay sehatry ny politika izay hatrany aloha isika ary izay koa no entina ho anao manaraka hatreto tsy mbola misy ny fiovana mahakasika ny daty hanatanterahana ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina raha ny nambaran'ny premier ministre Jean Ravelonarivo tamin'ity androany ity no mafisy ny premier ministre ihany koa fa tany tandalana sy manaja ny demokrasia ary ny fahalalan'ny fanehoan-kevitry Madagasikara ka tsy sakana ny fihetsiketsehana tanterahan'ireo solombavambahoaka zio jerentsika ary ny sary sy ny fanadidina nentin'ny Ravakan'Andriamanala sy Mamira Samuel. Mbola voatazona ny daty hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna miraika amin'ny 30 Jolay izao ho ny fanambarana nataon'ny premier ministre ny général Jean Ravelonarivo androany firenena manaja ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra Madagasikara ka tsy misy ny fisakanana ny fanehoan-kevitra ataon'ireo solombavambahoaka ajaina ihany koa izy ny mamaly tena ny fitsarana. Isika hoy izy ateo dia tany tandalana. Ny lalàna dia natokana ho an'rehetrarehetra tsy akanavaky. Ary ao anatiny izay lalàna izay koa dia mbola azadino teo amin'ny tanjona voalohany hoy izy hoe misy ny demokrasia. Izay nge manaprofo ny demokrasia. Na anareo mpilalao gazety hainao anjery sisy misakasakana malalaka tsara ary voasoratra zany ao anatin'ny constitution ary voasoratra koa ao anatin'ny paikady natao dinasa. Izany rehetra izany dia hitatsika fa manao sitigny malalaka ny fanehoan-kevitra tsisy manakana an'izany fa ny lalàna dia lalàna ary eto dia manao antsoavo amin'ny rehetrarehetra zay tompon'andraikitra koa satria io lalàna io zany hitambarana io dia samy manany fifehezany tsirairay tsy miditra amin'ny raharahany fitsarana tsy miditra amin'ny raharahana tompon'andraikitra nina fa zao ny fitsarana dia fitsarana mahaleo tena kanefa ny ilaina koa zany adeko ko miteny vahiny kely izy justice indépendante et crédible. Entitra ny premier ministre raha nanambara fa misy fandraisany amin'ny fiarovana olona makala ny fananganana fitsarana manokana amikasika ny andrameny ity savoir-faire politique ity. Ny volavolan-dalàna makasika ny fametrahana fitsarana momba ny andramena rahateo dia tsy maintsy arosy eo anovy ny anteny mera-pirenena ara-piarina ho ny fanambarany. Rehefa misy ny lalàna dia lalàna natao andrehetra ary ny fivoahana zay chaîne spéciale zay amin'ny fanaovana an'ireny fiadivana amin'ireny bois de rose reny fiadivana amin'ny andramena reny dia manelingelina ny sasany tsy hiteny inona aho fa za fotsiny aloha dia miady ny filoham-pirenena sy ny tenako ho an'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa. Ny lalàna mikasika ny chaîne spéciale hiadivana amin'ny trafiky ny bois de rose dia tsy maintsy aroso ary tsy maintsy tanterahana satria tombotsoa ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa no jereny ny fitondram-panjakana. Tsy nisy hatreto ny fahatsapana fa nanao fanjikana lalam-panorenana filoham-pirenena ho ny premier ministre fa firosoana fampandrosoana kosa ny efa nitanterahany. Firosoana fampandrosoana Madagasikara izay tsy ho vita ny filosa mirery fa ilana ny fiaraha-misalama malagasy rehetra. Tsy vahaolana ary tsy tondra voka-tsoa ny voaka malagasy ho hiadrany fanamarian'ny premier ministre nisy ny fikorotanana sy ny krizy vaovao indray.